Fanomezan-danja ny traikefa sy ny fahaiza-manao amin'ny sehatra arak'asa dia nisy ny atrikasa ho fanamafisana sy ho fampiofanana ary fanohanana ireo mpisehatra amin'izany mba ahafahany mifehy ny traikefa efa ananany sy mba ananany mari-pahaizana amin'izany izay natao tao amin'ny centre professionnel des femmes Mahajanga. Ny VAE zany dia fanomezana diplôme na certificat ireo olona izay manana traikefa eo amin'ny sehatra asa anankiray nefa tsy afaka nahazo an'izay diplôme izay satria tsy nanaraka fanofanana. Dia amin'izao fotoana izao zany ny politika izay petraky ny ministère ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia mametraka fa afaka atao ny manome ireny olona izay manana traikefa amin'ny sehatra asa ireny ary efa matihanina tokoa ny diplôme izay tandrify azy araky ny fahaiza-manaony tsirairay avy. Misy ny tanjona izay tian'ny ministera misahana ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arak'asa hotratrarina amin'ity atrikasa ity. Ity VAE ity moa zany efa nanaovanay andra misy ity tamin'ny 2024 tamina sehatra anankiroa anisan'izany BTP na bâtiment travaux publics dia ny THR na ny tourisme hôtellerie restauration. Les concepts na processus ny VAE mihitsy no ampianarina an'ireo mpiasa-panjakana misahana io responsable tanteraka an'ilay VAE au niveau an'ny région. Manana etaeta, manana faniriana ny ministera misahana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa hoe ametraka pilote izany hoe no aédure momba ny VAE ity ny volet na activité maromaro anatin'izany ny fanofanana ireo olona ikirakira an'ity VAE ity eto Madagasikara. Ilay pilote ho apetraka moa zany dia ho atao izy ity amin'ny faritra anankitelo ao Analamanga dia eto Apovoeny dia any Otmatsiatra. Aorian'izao dia misy ny fampiantsoana ireo olona izay manana traikefa sy fahaiza-manao ka maniry hisitraka ny VAE ho ataon'ny ministera.